Misaotra betsaka ny amin'ny fotoana maraina, misaotra ny amin'ny famindraponao maraina, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanatrianao, misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny famindraponao, raisera laza ny aja ny voninahitra feno fa mendrika ho anao zany. Aoka ho tonga fiainana azo ny rehetra ampiariny eo amin'ny andavanandro indray ny fahamarinan'ny teny manafaka androany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andatsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary Alleluia. Anio manokantsika dia ao ampaherezin'Andriamanitra miaraka eto amin'ny alalan'ny lohahevitra anankiray ampitondraina ny lohateny hoe Misitraha ny dingana tsara androany. Misitraha ny dingana tsara androany. Alohan'ny resaka momba ny dingana dia mampatsiaro antsika tsiraray avy andro maraina ny fahamarinan'ny teny fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny dingana. Genesis 15:7 amin'ny teny anaran'i Jesosy zany Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany oran'ny Kaldeana mba homeko anao ty tany ty holovanao. Zany hoe misy étape, misy step ozy ny teny anglisy misy dingana avy any amin'ny toerana izay any Kaldeana ho any amin'ny Kanana. I Abraham io ndresahany io. Exode 20:2 zany Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana dia avy eo moa hoentiny aiza hoentiny any tany Kanana. Salamo 81:10 Salamo 1:7 aminaran'i Jesosy zany Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta atanatanao ny vavanao dia ho fenoko. Reo andalatsoratra mason'ireo dia manaitra tokoa fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny dingana ary anio dia misy dingana azonao atao ary tokony nisy dingana vitanao. Amen. Andriamanitra eto milaza fa izy no mitondra ny anjaranao manokatra ny vavanao amin'ny etaeta mba ho fenon'Andriamanitra. Ny anjarantsika zany dia manisy etaeta ny anao dingana. Tena kaikinao Andriamanitra vonina ny hitondra anao hoe enao mila mangetaeta ny androso hoe. Andro maraina ametraka fanontaniana anankiray hoe te androso ve ianao? Tsangana ny tananao raha renao anatin'ny fonao any hoe tianao hisy fandrosoana ny fiainanao. Reny tananireny aza hidina fa mitiafa mafy an'Andriamanitra ary mino fa fotoana andro maraina dia hitondra antsika amin'izay fandrosoana izay Andriamanitra rehefa ao anatintsika ny etaeta ny androso. Ny dingana tsiraray avy na ny step tsiraray avy dia fanomanan'Andriamanitra anao ahasoa ho an'ny maro. Zay aza dino zay. Ny etapy rehetra hitondran'Andriamanitra anao dia tsy ahasoa anao rery fa ahasoa olona be dia be. Arakaraky ny amola volan'Andriamanitra anao no anomanan'Andriamanitra anao ho amina zavatra ngeza be rapitso. Satria ny calcul na ny kajin'Andriamanitra dia tsy ho anao rery mihitsiny fa ho an'olona be dia be ny fampiasana anao. Amen. Isan'andro dia manaova dingana na kely aza satria natao androso zasainao. Tena kaikinao isan'andro manaova dingana hoe. Avereny zay isan'andro manaova dingana hoe na kely aza hoe. Anisan'ny zavatra ratsy rehefa miteny ianao hoe za tsy hanao tsony satria ny dikan'izay dia tsy mandroso ianao. Dia nefa rehefa tsy mandroso ianao dia ampahorian'le tsy fandrosoanao ihany ianao avy eo rapitsa. Ary mba tsy isian'le nenina hoe takizay dia tsara mifanaitra tahaka ny androany maraina fa misy zavatra azo atao androany. Ary tsy voatery hoe zavatra ngeza be, mety ho zavatra kely le izy fa mila ataonao. Amen. Mety hoe mba asio vavaka ohatra raha toandro. Ny mahazatra anao mety isa maraina dia ampitomboy le izy mba asio raha toandro dia mba asio indray raha alina. Dia hitanao fa misy zavatra iova tsy kelikely eo amin'ny fiarahanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra. Amen. Misy ny départ
tahaka an'le hoe rehefa naniraka Jesosy ny mpianatra dia niaraka tamin'ny mpianatra tanaty sambo ary misy ny destination eny Epita, misy ny dingana. Eny antsefatsefa ny dingana izay atao eny mety hisy ny tafiotra. Izay no mahatsara fiverenao ny fahamarinan'ny teny mba tonga antsika hiomana fa na ny olona miaraka amin'ny Jesosy na ny olona tsy miaraka amin'ny Jesosy dia miatrika tafiotra. Esoro anatin'ny saina zany mety ho fieveranao hoe takizay tsy nivavaka fa arakaraky ny vavahako maika ohatra ny nisy olana. Te ilaza aminao fa na tsy mivavaka ary ianao dia maika nisy olana. Ary lozany tsy fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha miatrika fahasarotana ianao satria ny fisian'Andriamanitra ny manamora ny fafana mihoatra n'ireny zavatra lalovan'ireny. Tandremoko ianao mieritreritra hoe aleo tsy velo eto ambony tany intsony fa rehefa miala eto ambony tany dia tsisy intsony tafiotra. Raha vao tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao dia tsy tafiotra miandry ianao any. Fa elo. Dikan'izay tsy solution zany mamono tena. Tsy solution zany ny mijanona, tsy solution ny mihemotra, ny solution mandroso. Tena kaikinao ny solution ho anao io tsy misy akoatra mandroso hoe. Amen. Mety isy ny tafiotra fa ny fisian'ny fanatren'Andriamanitra dia ampahery ianao fa azo hioarana izany. Anakana anao tsy handroso ny tafiotra. Eny hiketrika ny andobo ny sambo misy ianao mihitsy. Fa rehefa eo ny fanatren'Andriamanitra ho tonga eny Epita soamatsara ianao arak'izay nampanantenan'Andriamanitra fa hitondrany ianao. Amen. Misy ny step na ny dingana maro samihafa. Ohatra tamin'ny andron'i Jakoba zao dia nisy aloha ny Betela. Teo izy nafantatra hoe Andriamanitra teto fa zany tsy nahalala. Aveo izy tany amin'ny Labana, tany amin'ny Mesopotamia. Aveo izy niala tany niaraka tamin'ny Arena dia tonga teo Peniela. Teo izy nitolona tamin'Andriamanitra dia novain'Andriamanitra ny anarany. Aveo izy tao amin'izay toerana ny enrasany an'le fandehanana any Egypta rehefa ho tonga mpanapaka amin'izay Josefy. Tena kaikinao misy dingana hoe tsy natao hijanona eo amin'io dingana misy ianao io ianao hoe avereno ny dingana tsy natao hijanonana hoe zao zany na androso ary ianao aorianany androany dia tsy natao hijanonana le fandrosoana isy ianao rehefa aveo indray fa misy indray ny dingana tsaratsara kokoa ao aorianan'izay. Ary ny tsara indrindra ao ambadik'izay dia zao ao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra ny mandrakizay no efa ran'le dia sy fiarahanao amin'Andriamanitra. Mety ho tsara nefa iainanao androany efa milamina ny zavatra rehetra, tafita ny ankizy, salama ianao tsisy olo anarabola, sakafo vonona, efa mihasalama ny sitran'ny tompo efa manompo azy milamina be mamonjy sekoly amin'ny fotoana izy ity. Tena hoe tsy hitantsony fa za tetely ianao mbola misy tsara lavitra noho zay fa za matoritory eo ianao. Mety tsy ampinanao zany hoe kinona koa ny adanako mihoatra noho zao. Tena mbola misy ny dingana satria le fiadananao tsy hoe fiadanana ho anao fa tian'Andriamanitra ho tonga fiadanany hafa ny an'ny fananganana anao. Amen. Ny zanak'Israely ndray avy tao Egypta satria tao izy nandevozina dia navoaka an'Andriamanitra avy tao dia niatrika ranomasina mena dia niatrika désert. Inona indray nazany tany amin'ny désert? Tsy fisiana rano, tsy fisiana sakafo. Aveo niditra ny tany Kanana. Vao hiditra ny tany Kanana misy Jordan, obstacle naturel, Jericho, obstacle humain, misy Kananita zany hoe misy foana ny heverina fa sakatsakana fa isaky ny mbola ao anatinao ny fandraisan-dahatra anao dingana ny fiatombohanao mety eo Egypta fa ny fifarahanao tsy maintsy eo Kanana. Tena kaikinao tsy maintsy mandroso hoe. Amen. Iresaka vetivetsika ny amin'ny principana étape na principana step anampy atsika reto zavatra reto mba ahery ianao. Tsy mety mihitsy zany ianao ohatran'ny dredradraka vao maraina io tsy mety io. Tena tsy mety mihitsy. Ohatran'ny vao maraina dia ohatran'ny tsy hitabe ny any hoe anao inona fa dia ndao aloha hivavaka e. Tena tonga so ianao eto fa eto ny toerana tsara indrindra mety ho anao isa-maraina alohatreto. Amen. Principana étape. Andriamanitra rehefa hiaraka aminao dia hiasa tsy kelikely izy. Avereny hoe tsy kelikely. Exodus 3:7 aminaran'i Jesosy. Tsy kelikely no androahako ny Kananita eo alohanao mandra-pahamarinao ka handovany tany. Ny promessin'Andriamanitra nomeny tany Kanana dia tsy tonga dia ngeza be anankiray hoe io ny tany Kanana fa ozy izy omeko tsy kelikely. Zany hoe arakaraky ny androsoanao sy hidiranao no hanomezako mifanandrify amin'ny fandrosoanao. Misy fotoantsika mamatra hoe aiza ihany e. Tena kaikinao ny zavatra omen'Andriamanitra hoe mifanaraka amin'ny fandrosoanao hoe mandroso ianao hoe mahita hoe misalasala ianao hoe dia mitazana lavitra hoe. Ozy izy Andriamanitra eto tsy kelikely no nomezako ilay tany Kanana na maika ary ianao
fa maninona koa Andriamanitra manao an'izany e. Tena kaikanao manana raison Andriamanitra hoe. Eo amin'ny 9:20 eo ambony kely eo ihany ny antony izy fa zao vao vakiako. Naran'i Jesosy Exode 23:29. Tsy androka azy eo anoloanao amin'ny taona ray mametraka fanontaniana vitan'Andriamanitra ve zany sa tsy vitany? Hoe vao miteny fotsiny izy hoe tany Kanana vida. Todotry ny leondeony eo ny olona dia mivoaka ny tanàna ohatry mibadenina be entin-javatra dia lasa vitan'Andriamanitra zany. Tena mitsotra aminao marina fa vitan'izany. Fa man'Andriamanitra tsy manao an'izay. Misy zavatra tsy njovony eto ozy izy. Mahatonga tsy mandroaka an'izareo anatina taona anankiray. Ny antony, raha vao miala eo mponina dia olona ao ny tany, dia nareo mbola tsy tonga any amin'ilay tanàna, dia lasa anjakan'ny bibidia ilay tanàna. Nefa ilay tanàna no maniko anareo fa tsy ho amin'ny bibidia. Mahatonga ny taraiky zany mbola tsy zaka. Masitsikitsika mitovy amiko aloha na dia tsy tianao ary zany teny zany. Mahatonga ny mbola tsy tonga, mbola tsy zaka. Kaza teren'Andriamanitra hoe aloha farany volana androany zany, amen. Aloha nefa Andriamanitra mahita tsy zakanao ilay izy. Ozy izy eto, raha zao ny vitsorako ny tany Kanana ray manontolo, dia any amin'ilay faritra lavitra indrindra hiala amponina satria latsaka ny parole. Dia bibidia ny hipetraka ao. Dia ozy Andriamanitra hoe malekita ary tsy vitanareo ko hiady amin'ny bibidia ve. Vao mahita bibidia anankiray manzotra tsy dia efa andeha hitsoaka ianao. Tena kaiky fantatr'Andriamanitra ny ianao hoe. Tena ianao izay izy. Tena na ianao ary tsy mahafantatra anao hoe. Zany hoe Andriamanitra zany manao calcul amin'ny zavatra omeny ianao any amin'izay zakanao. Satria nanao promesse izy, ny Kanana tsy ho an'ny bibidia fa ho anareo. Nefa raha vitsoraka izao ilay izy tsy vitanareo. Tsy vitanareo ny ameno ny tany Kanana ao anatin'ny ray andro. Mihaino ve tsika e? Tena kaikinao raha vitanao anatin'ny ray andro dia omenanao anatin'ny ray andro ilay izy hoe. Ny ankabazan'ny olona maika hiteny hoe vita zany anatin'ny ray andro vita zany e. Désert kely io rehefa 10 taona vao zay tsy vitako. Mihaino ve tsika e? Tsy adala Andriamanitra mitantana anao, manamboatra ny taimina sy ny programa momba ny fiainanao. Dikan'izay manana ianao fandresen-dahatra ao anaty fa misy zavatra mandroso tsikelikely ao rehefa Andriamanitra no mitantana anao. Aza maika loatra. Ny andra mba izy tehaka ohatrany tsy nampitehaka kely. Nampitehaka ihany ka, alleloia. Satria de nature ny olona maika. Nefa Andriamanitra miteny tsikelikely ka. Na io laoka loarina ambony varinao io zany, hoanjo kelikely, alleloia. Le manao rapadango io zany tsy dia tian'Andriamanitra loatra. Ohatrany tonga dia mananina be ohatsy. Alefa azy tsikelikely. Ka tsy hoe tsy mandroso ianao, fa maika loatra ianao dia tsy mahita ny zavatra sy ny dingana tsara fitondran'Andriamanitra anao mandeha tsikelikely. Faharoa, aza taitra amin'izay kely ianganao. Zakaria 4:10 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe iza ny nanamavy ny andro ny zava-madinika, fa maninona no amaivanina ny zavatra kely misy androany. Aza maivanina io ohatry ny kely fa isaoran'Andriamanitra dia hiaino tsara dia hisitrao tsara. Mety eritreritsika hoe atao inona koa briky kely anankiray atengeny eo fotsiny io hoe aza be fanontaniana. Dia tonga rapety koa dia briky kely ray isan'andro tsy maninona atengeny eo ndray. Nefa raha an'io lasa rindrina. Fantatra hoe raha ny tianao tonga dia lengeza be, afaka anao an'izany Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra ianao ankasitraka azy eo amin'izay misy androany. Mahatonga antsika tsy kivy eo amin'izay kely misy androany, satria Andriamanitra nanome promesse amin'ny Joba 8:7 ozy izy hoe na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny fiafaranao. Aza taitra aza mikoropaka miatrika an'io kely androany io, efa nanomboka ianao miaraka amin'Andriamanitra. Aza miala aminy, miombona aminy, fa izy no nilaza fa zay kely anomboana dia lehibe no iafarana. Fahatelo, manana ny attitude an'i Jesosy, tia mamita zay natomboka.
aza ve loha kivin'ny fotoana mandeha anao zay mahatonga ny jaona 17:4 milaza ozy izy Jesosy za efa nankalaza anao tetỳ ambony tany vitako ny asa nomenao ataoko. Anany zao prinsipa atsika zanak'Andriamanitra zao rehefa manomboka dia mamita zay ny hoe alpha sy omega. Rehefa natomboka miaraka amin'Andriamanitra io zavatra io dia farano tsara miaraka aminy fa tsy hoe miabondona ianao dia tsy namarana. Mahatoky Andriamanitra tsy manary ianao an-dalana ary satria fantatrao fa tsy manary ianao izy dia ianao koa afaka hiteny fa tsy hanary azy koa eny ampovoan-dalana. Amen. Andriamanitra manome zavatra azo fitaina miaraka aminy. Raha ianao rery mety tsy vita tokoa fa efa nanome promesse izy hiaraka aminao ny dikan'izay azo fitaina ny zavatra omeny asainy atao miaraka aminy. Tena kaikinao manaova dingana isan'andro hoe miaraka amin'Andriamanitra hoe. Ary zay ny point manaraka hoe miaraka amin'Andriamanitra. Ny dikale miaraka amin'Andriamanitra dia zao manaova dingana ara-toetra isan'andro amin'ny fandrosoana. Ohatra rehefa misy zavatra tsy zakanao dia tonga dia mireagira foana ianao mamaly. Alleluia. Manaova dingana ara-toetra. Mety aingana be mamaly foana ianao isan'andro dia menara mangina. Amin'ny voalohany mety hoe mangina aloha ianao dia miteny ihany. Tsy mampanino mety izay no dingana misy ianao fa manaova aloha dingana. Fa raha ohatra ianao maharitra tsara anatin'izay fandrosoana izay ho avy ny fotoana tsy ho sarotra aminao intsony mangina satria zarinao amina zavatra tsara ny fiainanao mifanaraka amin'ny zavatra asehon'i Jesosy eo aminao. Jesosy ve mitatatata foana isaky manao erreur ianao tenenao akaikinao isaky manao fahadsoana ianao hoe dia migodingodina foana ve io lanitra io hoe antanio izy zany ve no zavatra mitranga hoe dia omeko mivaliny misy fotoana Andriamanitra mangina fa manina izy mangina satria mahita izy fa raha-pitsy ianao hiova. Tsy maintsy ho tanteraka ao amin'ilay fiovana izay nentiny tia no hita eo amin'ny fiainanao ny fiovanao. Ianao io zany tsy ohatry ny androany io ianao mahitanao ohatran'io fa Andriamanitra efa mahitanao raha-pitso any amin'ilay dinga ilay fahataterahana any amin'ilay tsy amposilizaliza mihitsy hoe ianona be tatasika be ve io ve ny mahatazom-bava dia ho gago izay olona izay rehefa hitanao atoato satria ho tanteraka izay fiovana izay manaova dingam-piovana. Tena akaikinao manaova dingam-piovana hoe. Resaka fijangajangana aloha dia aloha to dia tsoroketo tsy hoe miala tsikelikely ianao tonga dia miala. Alleluia. Misy mihaino ve? Filipiana 4:7 zao voalazan'i Paoly. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana noho izany fa mitady ny vokatra izay hitombo voninahitrareo maniry fruit hozy izy Paoly, maniry toetra mihoatra noho ny faniriako fanomezana. Ny dingana ataonao isan'andro miaraka amin'Andriamanitra dia atao dingana amin'ny etaeta-piovana isan'andro. Salamo fa 7:7 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe avy amin'i Jehovah ny mahalavrary ny dian'ny olona ka izy no mankasitraka ny lalany. Dia eto amin'ity olona ity eo amin'ny dika teny fototra izy miteny hoe avy amin'i Jehovah ny mahalavrary ny dian'ny olona tsara fanahy. Mandrosoa ianao amin'ny lafiny ara-toetra. Amen. Korintiana 4:4 aminaran'i Jesosy. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozony isan'andro san'andro kosa ny toetray anatinay le olona ao anaty. Ary ao akaiky ny le olona vaovao ao anatinao tamin'ny fotoana nandraisanao an'i Jesosy izay olona karazan'olona ianao ihany io resantsika io zany ianao vaovao sy ianao taloha zay aloha zany dia mila hitanao hoe tokony ho fantatrao tsara hoe ianao taloha zany mitady aka fahefana zany ianao vaovao le tenenin'ny Baiboly
le hoe ao amin'ny Kristy olom-baovao efa lasa ny zavatra taloha. Dia zao eo no mipetraka le hoe miady amin'ny tenanao ianao mba tsy omena fahefana intsony a le olona taloha izay mbola niaina teo amin'ny nofo a sy mora manota fa ataovy mahazo aina le olona vaovao a mora miombona amin'Andriamanitra ary tia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny prinsipa tsotsotra reto ny anampy anao kosa indray a ahafanao manao dingana isan'andro. Manaova dingana amin'ny anaran'i Jesosy zay aloha. Ozy Kolosiana 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny lalany. Rehefa misafidy ianao hanao zavatra anankiray amin'ny anaran'i Jesosy, ny fiatrehanao ny tontolo andro sy ny zavatra ataonao na mety ho kely sy bitika azy zany a dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fahafenoan'ilay izy avy eo a asio fisaorana. Enoy amin'izay, enoy a be dia be amin'ny olona no manao zavatra anankiray amin'ny anaran'i Jesosy avy eo tsy tafasaotra izy. Inona mahatonga tsy tafasaotra? Satria tsy nivoaka araka le neritreretiny fa tokony hivoahan'ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy le situation. Ohatra dia apiditra fitadiavana asa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia rehefa nampidirina le fitadiavana asa amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia nirovitin'le responsable ny ressources humaines le dossier anao amin'ny anaran'i Jesosy koa nanaovana an'ilay izy. Dia tsy tafasaotra ianao. Hitanao amin'izay ve le dingana tsy vita sy le dingana vita ve? Mety nafany ianao nanao izy tamin'ny anaran'i Jesosy fa adinonao fa rehefa ny anaran'i Jesosy ny tononony ao dia izy no hitondra, izy no hitantana, tsy izay tianao no ataontsika eto ambonin'ny tany fa izay tian'i Jesosy satria raha ny tianao dia voaroka atao edena ny dadabe anao. Kaza miady hevitra amiko amin'izay aloha zany eto am-panomboana dia efa irava aritsika. Aza miady hevitra amiko ianao dia ahoana ihany dia tsy maintsy manao izay tiana zany. Vao miteny izay ny ao an-trano dia ampatsivo azy hoe nanao an'izany dadabe Adama sy Eva taiza ny efa rany. Voaroka tsisy préavis. Miaino ve tsika e? Satria rehefa tena nomena izy ataovy izay tianareo dia tsy niankina tamin'izay mahasoa azy izy hiverina ao amin'izay sitrapon'Andriamanitra. Tandremo fa amin'izao misy vagina tsy finoana be dia be amin'izao tsika miteny izao efa atombotra sy akaiky ny fiverenan'i Jesosy mirangorango daholo ty olona tsy mahafantatra ny tokony ataony ty. Petsaka ny ametraka fantany aiza koa izay Andriamanitra amin'izao situation mitrango izao tokony hanambalina ianao. Tsy haiko aloha hoe tsy haiko izy maninona tsy misionne aminareo fa miaraka amiko aloha izy. Eto aloha misy olona miteny hoe tsy haiko mihitsy aloha fa ohatrany tsy miaraka amiko akory ariziko. Tena miaraka aminao izy fa mila mianatra ianao miaraka aminy. Mila mianatra ianao miaino azy. Dia averiko mety nanao dépôt-na dossier ianao dia amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tsy mivoaka iny dia ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao fisaorana. Tena akaikinao fisaorana no andrasany hoe fa tsy hoe manozona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao amin'izay ve le dingana mahasari-piaro an'Andriamanitra. Satria tsy hoe rehefa manonona ny anaran'i Jesosy ianao dia carte blanche ho an'ny sitraponao ilay izany hoe illimité ny sitraponao. Ka ny sitraponao tsy maintsy filtrentsika foana mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na dia tononona ary ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ray rehefa miaino tonga dia henony hoe tsy demande an'i Jesosy zany. Ohatra misy olona mangataka tompo raha mba hampahitanao fititoka amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga dia henon'Andriamanitra mihitsy hoe tena tsy Jesosy zany satria Jesosy tsy hangataka toko zany. Tanao amin'izay ho discernenany amin'ilay demandenao ihany ilay izy na dia mody afenonao amin'ny anaran'i Jesosy ary. Ka tsy fanafenana faharatsiana ny anaran'i Jesosy fa hanampy anao sy hanafaka anao ny anaran'i Jesosy. Rehefa manao zavatra anankiray amin'ny anaran'i Jesosy dia aza taitra ny amin'izay vigadiny sy ny fitrangana iny, aza asiana stress fa ny anaran'i Jesosy zany ny efa miasa eo. Mety moa iny dia rahin' Jesosy, tsy mety moa iny eo amin'ny tamimasonao iny avaly izay. Foana. Tena akaikinao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia aza dino ny fisaoranao hoe ataovy ho an'i Jesosy. Kolosiana 4:7 ny anaran'ny Tompo. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Ahoana ny fipetraka ilay ho an'ny Tompo? Dikan'ilay ho an'ny Tompo fa inona ny zavatra tian'ny Tompo? Inona ny zavatra mamin'i Jesosy mahatonga ilay izy tokony atao ho azy?
dia tia ilaza aminao fa zavatra anankiray ny tena tiany Jesosy a dia ny famonjam-panahy zay. Alleluia. Mety tia mihinana mofo sy ranom-boaloboka izy a fa tia ilaza aminao fa ny anatin'ny fony a famonjam-panahy. Eny tokoa anisan'ny teny tena mahafinaritra dia amin'izao toko fa 120 rehefa nanontany mpianatra izy teo ampanaovana teo ampangalana trondro hoe manandoaka ve nareo fa tsy loaka ny teny anatin'ny fony fa famonjam-panahy. Mahatonga azy miverina ny récupérer an'i Tomasy a tsy hoe hiady hevitra amin'ny Tomasy fa famonjam-panahy ho an'ny tsy mino. Dikan'izay manaova dingana ho an'i Jesosy a ho amina tanjona famonjam-panahy. Alleluia. Tsy ampy zany raha hoe ohatra fotsiny hoe andeha hiasa amin'ny anaran'i Jesosy. Jerevan'Andriamanitra tsisy motivation anao, tsisy resaka famonjam-panahy mihitsy any anatinao any, tsisy mihitsy asio an'izay. Ilainao zay, hiatrehanao ny isan'andronao sy hiatrehanao ny mandrakizay. Amen. Ninona dingana ho ataonao dia ataovy mahatonga anao ho isa mandray anjara amin'ny fararan'ny Kristy sy ny fijinjan'i Kristy. Ny la moisson du Christ io dia mpanota be dia be iverinao aminy. Ka tsy mampanina an'Andriamanitra raha anao projet anao fa ny zava-dehibe mba asio connexion amin'ny la moisson du Christ le projet anao zay fotsiny. Dia le izy tsy hoe efa vita le projet dia inona re zany ny fandraisany ty amin'ny la moisson du Christ re fa mivavaha tsara ianao. Fa raha tsy misy ifandraisany amin'ny programan'i Jesosy io a dia hozy izy Solomon zay hoe zava-poana dia zava-poana hozy izy a ny zavatra rehetra. Azadino a fa ny fiainantsika tsy afaka manao ninninona ntsony ny olona dia ny mbola velona no afaka hanao ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy dia noho ny famonjam-panahy avokoa. Hazavao tsara ny ao am-ponao. Ampitoereo amin'ny toerana mahamety azy ny famonjam-panahy amin'izay zavatra nofinofisinao. Aza manofinofy fotsiny fa manofinofisa mifanaraka amin'ny programana famonjam-panahy tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Zay resako voalohany zay a dia ny dingana ho an'ny Tompo. Atao amin'ny anaran'i Jesosy sy atao ho an'i Jesosy. Ny dingana manaraka resako anao ihany koa dia dingana vavaka. Hozy izy ny Salamo 37:5 amin'ny anaran'i Jesosy fa 7:35. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Obolana 16:3. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ny dingana rehetra ataonao dia asio vavaka. Tenena akaikinao asio vavaka ny dingana rehetra hoe. Na dingana faran'izay kely aza hoe. Fa maninona asiana vavaka pasteur ihany azy tsy mivavaka mavita dingana mihoatra lavitra no zako. Satria tsy any amin'ny fatateran'le dingana no mahatonga antsika mivavaka fa mba ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra na tsisy dingana vita koa resy. Mazava ve? Ny atongavantsika eto zany tsy hoe ahoana ny ahavitana dingana, tsy izay. Fa ahoana ny ahafahanao mifamatotra amin'Andriamanitra na tsy ho vitany koa ry dingana io. Tsy haiko hoe mazava ve zany. Alléluia. Ny vavaka ataontsika eto zany tsy hoe séminaire nanganana trano na tsy tsangana koa ary ny trano. Fa ianao mila miomana amin'Andriamanitra. Ny fiombonanao amin'Andriamanitra mihitsy aloha mila atao mazava tsara fa hanaraka ho azy ny zavatra rehetra. Daona pasteur ianona sy ianona re zao tsy miombona koa nefa manana trano kefa teneninao fa tsy trano le izy fa ny rapitso mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra ko. Tsy hitanareo anga re zavatra tranga tamin'ny Pakistan reny. Hôtely ngeza aby andalovan'ny orana sy ny rika indray mandeha mahatsiaro ny tenenin Jesosy hoe ohatry ny adala ozy izy nanorina trano teo ambony fasika latsaka ny orana ozy izy dia nitsoka ny rivotra dia nandalo ny rika dia nirodana toy ny tsy nisy dia ohatrany hoe mandatsy ianao raha miteny efa nga teo ambony fasika ilay izy natsangana nefa Jesosy efa niteny an'izany matitoko fa 7 2022 passé hélas zay tena kaikanao afaka hitsangana zay hitsangana hoe fa raha vao tsy mifototra eo amin'ny vato Jesosy hoe dia tsy maharitra hoe. Alleluia. Ny dingana resantsika eto dia zao miankina ianao amin'Andriamanitra midingana faran'izay kely sy bitika indrindra ataonao isan'andro. Amen. Tandremina efa ny akabeazan'ny olona indray rehefa miaimiainao an'izay dia zao ny ataony. Tompo tsy andefa demande tsy ny azany fa dia ianao mandefa demande amin'ny anarako. Ka ianao mandefa ny demandinao amin'ny anarany. Alléluia. Sa Jesosy tsy andeha hitady asa tsony fa ny anjelinao ny andeha hitady asa eo amin'ny toerako dia
tsy le anjerina no entretien ka tsy maintsy herinao no makany. Hitanao am'izay le toerana entran'le vavaka sy ny anjara tokony ataonao. Ny anjara tokony ataonao mijoro eo am'izay tokony ho atao fa mila mivavaka ianao mba ho tohanan'Andriamanitra ianao eo am'izay dingan'izay. Amen. Asa io vavaka. Ary io vavaka io dia manana fahendrena. Aza mangataka fotsiny fahombiazan'ny zavatra anankiray. Fa ny zavatra anankiray afaka no azonao foana iny. Fa indrindraindrindra mangetahetany fanatrehan'Andriamanitra hiaraka aminao ao anatin'ny dingana rehetra. Hoy izy Moïse amin'ny Exodus 3:30 no anaran'ny Tompo. Raha tsy handeha ny tavanao, raha tsy handeha ny fanatrehanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Mazava be zany teny Moïse zany. Hoy izy Moïse, za tsy hivavaka mba ho tonga any Kanana zay, fa za hivavaka mba hiaraka aminay ianao androany. Toy izy Andriamanitra hoe ka za mbola tsy ho any Kanana. Tena valiteny Moïse. Tsy maneno. Karaha vao fatipatitra Kanana eo ianao andeha rery antsisy Andriamanitra. Ka Andriamanitra efa nitsodrano hoe mandehanako. Zara rezany teny. Hoy izy Moïse, na miteny ary ianao hoe mila mandeha zay ary ho tonga any zay, ary Andriamanitra efa niteny noho ny amin'ny parole kozy izy dia ho tonga any nareo fa za tsy araka aminareo. Fa izy Moïse, aleo tsy misy. Toy izay tsy hiaraka aminay ianao ho any Kanana. Hoy izy Moïse, revanay zany tany Kanana zany, tena nofo zany, tena faly zay raha hitranga zany. Fa aleo tsy misy ny tany Kanana raha ohatra ka tsy hiaraka aminay any ianao. Toy izy Andriamanitra hoe dia aleonao ve miaraka amiko aty amin'ny désert mangaingaina be sady rano amin'ny vatolampy ny sotroina dia mana isa maraina tsy miova foana. Toy izy Moïse hoe aleoko izay. Fa ny vahoaka aloha tsy niteny an'izay, vahoaka niteny izay ivelany Egypte. Toy izy Andriamanitra hoe janony eto zany rehefa tsy mahay mankasitraka ny dingana hitondran'Andriamanitra. Androany maraina manana fahatsapana ianao te hiaraka amin'Andriamanitra. Ninona dingana misy ianao androany, ataovy azo antoka aloha fa miaraka aminao eo Andriamanitra. Avy eo misy dingana manaraka azonao andehanana, fa ataovy renao mihitsy ny hoe io dingana manaraka io dia tsy mandeha rery ianao fa miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Mivavaha mba ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Le voalohany teo mivavaha mba hiaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra. Asehoy le hetaheta. Le faharoa mangataka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'le dingana izay ataonao. Ny mamaika antsika zany tsy havita dingana, fa ny havita dingana hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy amin'ny Matthieu 26:42, raha ikeo raha tsy azo esoriny ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Rehefa mivavaka ho amin'ny mpianany Jesosy, 12 izy ny tena nanaraka azy akaiky, dia nanana fandresendary Jesosy hoe izy 12 reo no atsangana ho apôstôly. Fa tsy tonga dia natsangana ho apôstôly, fa lasa aloha izy nivavaka satria etapy le izy, etapy ngeza be amin'ny asa fanompoana. Amen. Dia lasa izy mivavaka. Rehefa mivavaka Jesosy nomeny adiny ray avy, ny apôstôly tsirairay avy nentiny ambavaka tao. Vavaka ho amin'ny Petera izy. Vavaka ho amin'ny Petera. Tonga dia hitany tao anaty ara-paminaninako izy. Andriamanitra ny izy. Tonga dia hitany. Hitany zao Petera le nanontaniana hoe tsy ianao ve le niaraka tamin'i Jesosy avy Nazareta? Dia hitany zao mitariha Petera anteny hoe tsy mahafantatra an'izany lehilahy zany Tany kivy kely Jesosy hoe ity ve zany nofidiana ho apôstôly? Mihaino ve tsika olona madika. Ndony hoe ianao io zany ny responsable ny recrutement dia ampahitan'Andriamanitra anao daholo le olona rehetra mitondra dossier hoe za tena olona tsara sady tsy hamitaka marina mafy eo ambony lohan'ny mamanay rehefa mamana efa maty eo ambony lohan'ny mamanay. Zany hoe mienihana amin'ny zavatra efa vita zany, mampiresaka zany dia ampahitan'Andriamanitra anao eo ony zany hoe tena olona amadika anao amin'ny andro farany io olona io mijoro alohanao io Petera eo Fa rehefa nangataka Jesosy raha eo mety hamitaka nefa ny zavatra hitany masoko, inona ny sitraponao dia zao no heniny hoe izy novidiako. Ka ny fifidiananao amin'Andriamanitra, ianao voafidy tonga eto androany io zao dia mieritreritra ianao hoe tena ianao no tena tanatin'ny 10 premier nofidiana. Ngamba misy vocabulaire 10 tany amin'le 10 dernier ngamba antsika rehetrarehetra novidiana. Mihaino ve tsika
Vavaka ndray Jesosy. Bon, ok zany Petera iny e. Mety Petera angamba ny tena mozatra indrindra tamin'ireo mpianatra fa aleo mba hivavaka ho an'ny Tomasy. Fa nandeha mivavaka ho an'ny Tomasy tonga dia tsy finoana ranoray. Tompo olona tsy mino ve no alaiko apôstôly akaiky eto raha eo. Aoka tsy ny sitrapokonao tao fa ny sitraponao. Tena maly Andriamanitra hoe izy no nividiako. Deuxième cas vite zay. Jodasy indray nety nambavaka. Rehefa to dia nahinao dia markivo miteny Jodasy to dia tarianao ne Jodasy to dia markivo ny fahozizy Andriamanitra izy no nividiako. Tena akaikinao raha vao tsy mangataka ny sitrapon'Andriamanitra ianao hoe amin'izay dingana ho ataonao dia mety ho voavitaka ny masonao ianao hoe manaova dingana hoe dia asio vavaka hoe. Alléluia. Ao anaty vavaka dia mila miambina ihany koa tsika. Zay le sady manao dingana no miambina. Satria Jesosy ny tena mila miambina tsika. Tsy tokony ho variana eo mpanaovana dingana ianao. Misy farany iomanantsika. Hitanareo ohatran'ny hoe andeha any amin'ny aéroport zany ianao. Dia miandry le madama amin'teniny hoe ny olona rehetra saina zay mandeha amin'ny zotra anananana dia angatana mba hoetsy amin'ilay vavahady anananana. Miandra-piandry an'iny dia mety miteny anao ny ray aman-drenao taminao mbola kely hoe mahazo milalao aloha ianao e. Dia mahazo milalao ianao manao izay tianao atao fa raha vao migadona ny feo hoe miainga dia ajanona ny lalao fa tsy hoe dia mbola tsy vita kilalao ane mbola ihana tokony ho boka dia ihana dia tena akaikinao rehefa tonga ny fotoana hoe dia mijanona daholo ny dingana hoe fa makany amin'i Jesosy hoe. Zay mahatonga ilay hoe mila miambintsika ao anatin'ilay fanaovana dingana. Sao dia variana eo mpanaovana dingana. Tena akaikinao faly Andriamanitra raha mahavita dingana ianao. Fa tsy mety raha variana ianao anatin'ilay dingana hoe. Mazava ve zany? Tena te hita ny fandrosoanao hita maso Andriamanitra tena marina izay. Fa tsy mikonto ny fandrosoanao rehefa mitsoka ny trompetra. Mijanona daholo ny zavatra rehetra. Mihaino ve tsika? Alléluia. Ao anatin'ny dingana ihany koa dia manaitra antsika ny tompo fa ny dingana ataontsika isan'andro miaraka aminy na dia kely aza dia tokony ho dingana ataontsika ampinoana. Tena akaikinao tsy mety raha vao tsy misy finoana hoe Hebreo 4:9 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe fa raha tsy amin'ny finoana ozy izy dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Tena mila tonga saina isika hanao zavatra na faran'izay kely aza dia asio finoana. Ny dikany hoe finoana na ianao raha mino hoe mba hiety le izy. Ka ny dingana ataontsika zany tsy le dingana na hoanina tsy hoany. Tena akaikinao tsy finoana zany hoe. Alléluia. Misy taontsika mieritreritra hoe atao fotsiny dia hita eo hoe lasa tsisy finoana zany zavatra ataontsika zany. Asika ve? Ny dingana ataontsika rehetra miaraka amin'Andriamanitra dia tokony ho dingana ataontsika ao anatina finoana. Isan'andro aza miteniteny foana. Aza miteny ny zavatra hita amin'ny masonao. Teneno izay nitenenin'Andriamanitra. Aza miproklame réalité zany mihitsiny. Fa miverena eo amin'ny vérité manafaka anao foana. Mety mandalo aretina ianao dia aza miteny aretina izany mihitsy. Dia inona zany hitononana an'io teneno io fahasalamana be io zay tenenina aloha ampianarina izay mihitsy angamantsika Zay ohatra rehefa miresaka dia manontany mihitsy zanakao inona ilay tiany tenena salama tena izy sa salama hvkl. Satria dika ilay salama hvkl zany tena marary ianao fa tsy miteny hoe marary fa miteny hoe salama be dia ho an'izay efa mahafantatra zany dia tsy mila misikitra salama be maninona e karaha salama maninona ambony fandriana ianao tokony hitsodrano fotsiny ianao hay tsara zany fahasalamana zany tanareo misy zavatra hifampitaiza misy dingana mpinoana tsy maintsy ataonao isan'andro. Amen. Aza miteniteny foana zany nomeny Jesosy vavasaintsika izay tsy azony fahavalivaliana na resena. Ny dingana ataontsika miaraka amin'Andriamanitra ko isan'andro dia dingana amin'ny fifaliana. Ohatra be deaibe ilay izy fa raisinao tsara dia arao akaiky isan'andro fa anampy anao ireo.
mety itenena hoe voninahitro n'Andriamanitra fa vita ny dingan'androany fa tandranomaso dia ty hiteny aminao fa tsy dia tena izay le façon tian'Andriamanitra nitondrana anao satria ny fifalianao eny hoe tsara ny fifalianao tsy rehefa mitsangana le trano fa ny fifalianao ianao nametraka briky ray andro amin'ny maraina ary mety tsy navita nametraka briky mihitsy ianao fa mbola faly zay ny tena vrai fifaliana avy amin'Andriamanitra tsy faly amin'ny zavatra vita manjary hitomany ianao amin'ny zavatra tsy vita fa faly ny amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra na misy vita na misy tsy vita na kely ny vita na be ny vita na tsy navita ninina androany dia misy fifaliana voatahiry ao anatinao satria niaraka tamin'Andriamanitra ianao tenenina akaikinao falifaly isan'andro hoe hitanareo ty karazam-pifaliana avy amin'Andriamanitra ty tsy fifaliana miankina amin'ny zavatra misy tsy misy tsy zay le izy tsy hoe ataovy zay mahabe volanao fa any ny toeran'ny fifalianao tsy zay mihitsy ny zavatra ampianaran'i Jesosy izy ary ny tena zanak'olona tsy manana zay nitriana ny lohaniko tsy manana trano tsy sininina ary tsy namenatra an' Jesosy mihindrana mampahery zay mihindrana rehetra mbola manandrika eto aza complexe amin'izany fa te hanamboatra ny fonao Andriamanitra te hampandalanao le mahatoky amin'izay an'ny olona alleloia Jesosy tena tsy complexe mihitsy ny tena hoe za tsy sambo afaka mampiasa ny sambonao ve tsika misy fotoana tena ampy zay fotoana afindramana fa mila manana mihitsika teteny aminao fa raha tonga Jesosy dia inona ny tianao tonga dia mandeha fotsiny na tsy anana ary lasa nefa misy fahatsapana atao mifotsika tian'Andriamanitra mivotsitra aza mametraka ny fonao amin'ny hoe rehefa ho avy fotoana ka anana ny rehetra zavatra rehetra dia izay avy voasambatra tsia ny fahasambaranao androany maraina nandrehan'Andriamanitra ny teny fa androany izy miaraka aminao tsy andaoanao tsy amelanao irery izy misy zava-baovao mihoatra no fisasaranao homaniny androany fa tsy omeny zay tsy mitsiky zay tsy mitsiky tsy omeny eo ka ianao raha vao miziriziry be eo manao kajy cartésiana hoe ka androany tsisy bizina mipoaka prévu dia ty hiteny aminao fa tsy bizina avy any aminao prévu le ampitsika ianao sy ampifaly ianao fa manana surprise tsara isan'andro vao ho an'ny zanany Andriamanitra tena kaikinao asio fifaliana vao maraina hoe asio fifaliana isan'andro hoe ninina atao hoe Salamo 115 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana makanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana Apocalypse 2:12 noho izany mifaliry lanitra senareo izay monina ho aminy fiainan-danitra ny fifaliana ary fiainan'Andriamanitra ny fiomehezana amen atreo pozitiva tsara io androaninao io anampy anao anatin'izany maranako an'ity maraina ity mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra amin'izay misy eo vao maraina tonga dia isaory Andriamanitra tompo velonaina somatsara mahita somatsara afaka hiatrika an'ity journée ity asio fankasitrahana mitenena zavatra tsara vao maraina averimbereny ny teny fikasana zay napetraka Andriamanitra teo amin'ny fiainanao aza mijery kananita fa tonono foana fa Andriamanitra nampanantena fa omeny ny tany Kanana ary izy ny tena fa hiaraka amintsika zany tenenina foana mahitany efa misy mihoatra noho izay mbola hotadiavana mahitany dingana efa vita mihoatra noho dingana mbola miandry ianao mahitany zavatra efa vitan'i Jesosy ho anao dia mahereza ianao amen ty androany ity zao dia misy zavatra ho vita indray ty androany ity zao dia misy fandrosoana ho azo tsapahitanana indray amin'ny fiainanao eo androany zao dia tsy farana foana ho antsika tsiraray avy indray zao ty journée ty hiasa indray zao Andriamanitra ahitanao sady mivavaka miankina aminy mifeny fifaliana misy finoana zany rehetra zany tsy maintsy tandremana daholo zany amen ary mahita ty fotoam-panairanandro amarainy ity ahafahanao miditra amin'io mois de septembre sy ny le 4 mois farany ity fotoana zao tsy tokony hanarianao fifantohana fotoana zao tsy tokony hanarianao toky ihany koa fa afaka hifantoka tsara ianao miaraka amin'Andriamanitra ahitanao ny tanany sy ny fiasany ary ahitanao ny voninahiny manasanao hitsangana dia ame voninahitra ny tompontsika ankasitraka azy amin'ny fontsika ray aman-tono sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana ny teny ny afatra sotra ny amin'ny fanairana afaka hisitraka ny dingana
tokony ho atao androany zay miaraka amin'ny fanampianao, miaraka amin'ny fanatrehanao. Maro ny zavatra nanairanao anay, tahaka ny hoe mandeha tsikelikely miaraka aminao, natao hiatrika amin'ny mpifaliana, amin'ny finoana, amina vavaka, amina fiankinana aminao. Ohatra ny be deaibe le izy Jesosy rehefa azo atao, satria omenao ny fahafenoany teny mba tonga ny tsy ho diso attitude miatrika ny isan'andronay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny amin'ny andavanandro ny tsiraray avy zay tonga eto androany. Taio ny tsiraray avy eo amin'izay toerana misy azy na ny fiaina tokantranony, ny asa mandrarany, ny fianarana ho an'izay mianatra, ny fianaran'ny ankizy, ny ara-pahasalamana, ny fiainam-panompona, zany rehetra zany dia tinoana eto anatrehanao mba hifandray amin'ny fahamarinany teny. Aoka izy dingana ho vita ara-pandrosoana eo amin'ny fiainany tsiraray avy zay tonga manatrika eto satria misafidy zay hiaraka aminao. Misaotra betsaka ny amin'izay dingana efa vita hatramin'ny androany Tompo, mankasitraka sy misaotra anao zany amin'ny fitantananao, ny fanohananao anay. Reny dingana vita reny dia satria ianao niaraka taminay, ny fahafenoan'ny famindraponao ny asa isa-maraina mahatonga anay tonga toy izao, anananay fahatsapana sy fiteny fa tena ny fahasoavana tokoa Jesosy ny mahatoy izao anay. Misaotra ny amin'ny mois d'août ray manontolo namakivaky an'iny niaraka taminao zay, ny zavatra nitranga sy tsy nitranga rehetra dia isaoranay sy ankasitrahana anao. Misaotra fa hadiva epita amin'ny volana vaovao zay, raisy Tompo ny dera sy ny lazara ny voninahitra feno zay mendrika ao anao tamin'izay ny tantananao sy ny tahinao sy ny tarianao na malino vavaka anay sy ny karakaranao anay nandritry n'izay ray volana zay. Misaotra ny amin'ny volana ho avy manaraka io zay inonay fa misy rakitra sosy tsara feno zava-baovao, feno fahatsarana avy aminao indray, mbola tsy hitany masonay fa inonay fa ho azonay izitrahana. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Anaran'i Jesosy amen. Tehaka mafitsika ho an'ny Tompo mahazo toerana vetivety ary dia anao fanatitra vetivetytsika ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany. Soma fotoanantsika tsy amin'ny trampokin'olona amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 dia manasa antsika mpitiavana anatrika an'izany fotoana izany. Tsara tsika mandroso foana ao amin'ny fahamarinany teny. Tena akaikinao afaka manao dingana ianao androany hoe na dingana kely aza hoe miaraha amin'Andriamanitra hoe. Amen. Misy ny zavatra andresantsika teo tahaka an'ilay voalaza hoe Andriamanitra rehefa miasa dia misy fotoana izy miasa tsy kelikely. Zany hoe tsy any amin'ny eritreretinao mihitsy hoe tonga dia androany mangataka dia rapisy tonga dia io hita mivangana be io vita daholo ny zavatra rehetra. Tena misy fotoana Andriamanitra manao an'izay, tsy manakana an'izay miainao ve nareo? Fa anisan'ny fahendrena ahafahanao mifehy fimonomononanao sy ny fanomezantsiny ao anatinao dia ny fahafantaranao fa matoa Andriamanitra tsy manome ny tany kanana indray mandeha mipolaka dia satria fantany fa raha vao omeny indray mandeha io dia ny bibidino hakan'ilay izy fa tsy hainao. Dikan'izay ho anao zany mahatonga an'ilay izy tsy omeny indray mandeha fa miandry anao izy ahazaka ny zavatra omeny. Nisy karazana zavatra andresahana teo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy dia avy eo asiana inona moa? Fisaorana. Avy ireny hoe zay atao amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia asiana fisaorana foana hoe. Amen. Ataovy ho an'i Jesosy. Inona indray ilay ho an'i Jesosy? Misy tanjona famonjem-panahy. Asio tanjona famonjem-panahy foana any anatinao. Ninona vision ampahitan'Andriamanitra anao. Amen. Mety ampahitany tompony hoe za pasteur tena henoko mihitsy hoe iran'Andriamanitra ny ampitan-dranomasina. Mateo ianao alefany any ampitan-dranomasina dia misy famonjem-panahy zay ihany. Mihaino ve tsika? Mety tsy voatery ho zay kosa dia manamely tena dao tsy nandrian'izay vision zay. Eto Madagasikara eto za misy famonjem-panahy koa tian'Andriamanitra ho atao amin'ny alalanao. Za pasteur nandre hoe tena ohatra misy vision zany hoe misy projet asio relation miaraka amin'ny famonjem-panahy. Aoka ianao hivavaka tsara hoe Tompo raha nangana n'ity orinasy ty dia inona ny famonjem-panahy ao anatin'io dia miresaha amin'ny Jesosy ho ampahafantarina ianao. Jesosy ny tia miresaka. Ianao fotsiny tsy miresaka aminy dia lasa ohatran'ny tsy mahainao sa tia miresaka izy. Tena izy angena anao vavanao. Enao petsapetsana be angena nahaka azy. Fa fotsiny mila verina ny amin'izay miresaha amin'Andriamanitra ianao. Izy meilleur ami ianao, izy ny confident anao ary izy afaka hanampy ianao. Amen. Tena akaikinao asio vavaka foana hoe azadino mivavaka hoe dia aoriana mivavaka hoe dia mitsahary ianao hoe dia aza taitra amin'izay mitranga eo hoe satria efa nanisy vavaka hoe. Hitanareo amin'izay ny tombotsoan'le dingana miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe manaonao dingana fotsiny dia avy eo taitaitra avy eo
tsy ho tapaka lalan-drazana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho taitaitra hanimba amin'ny fahasalamanao ny zavatra mitranga satria nanapa-endrenao ametraka ny zavatra rehetra eo an-tanan'Andriamanitra ary mahatoky ny fitantanany. Amen. Asio finoana, asio fifaliana. Mety io amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ary dia tononona eo fiainantsika ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ilay Andriamanitra izay nanomboka asa tsara eo amin'ny fiainanao hitantana anao hiaraka aminao ary hatanteraka izany hatramin'ny farany. Mahita ny fijoroanao vaovao hiatrika an'ity tontolo andro ity sy ho volana manaraka ho avy io miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, miaraka amin'ny fifaliana miatrika isan'andro, mahita finoana vavaka fiatrehana tsara ary amin'ny anaran'i Jesosy tononona mandroso ny fiainanao, mandroso ny toetranao, mandroso ny fiarahanao amin'Andriamanitra, mandroso ny fiambenanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fanasitranana eo amin'ny fiainanao, tononona ny fiadana eo amin'ny fiainatokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety eo raha hitanao ohatrany hoe mitady zavatra very eo amin'ny tokantranonao, manaova dingana manomboka androany maraina amerenina an'izay tokony azo overina, mangatany tolotsaina sy ny taridalina avy amin'Andriamanitra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen.